Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa, ilay tompon'izao rehetra izao. Tsy misy tahaka an'i Jesoa. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha te hahafantatra an'i Jesoa Kristy ianao dia ao anatin'ny Baiboly, manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsia, dia tadidio fa manambara azy daholo ny ao. Ary anio dia asaiko ianao hiaraka andinika ny Matio 2:20, andininy voalohany ka hatramin'ny 2:10 fotsiny, kanefa dia efa hahitantsika sy hahafantarantsika zavatra maro be sady mahakasika an'io Jesoa io, ary ahafahantsika manao tsoakevitra hoe tena tsy misy tahaka azy. Eo amin'ny andininy voalohany dia izao no ambarany: ary raha nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betfaga any tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesoa ka nanao taminy hoe. Io zany ireo dia hitantsika fa i Jesoa Kristy dia naniraka mpianatra, maniraka izy, ary manana mpianatra koa izy zany. Zany hoe mpampianatra izy ny dikany, efa azotsika fantarina sady zany fa mpampianatra izy ary izay maha-mpampianatra azy zay dia maniraka izy. Le iraka dia tsy inona fa miara-miasa izy, miara-miasa amin'ny olona izy zany. Tsy hoe tonga dia izy ihany ny mahavita ny zavatra rehetrarehetra, fa miara-miasa izy, maniraka olona izy anatanteraka ny asany. Ianao koa dia afaka ny mpianana ianao, ary tadidio fa rehefa mpianana ianao dia manana mission be dia be izay ho ampanaovina antsika izy. Dia eo amin'ny andininy faharoa dia ambara manao hoe makanesa amin'ny rovohatra tandrify ianareo roa, ary miaraka amin'izay dia hahita biriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo, vao izy ka ento aty amiko. Eo no hitantsika fa Jesoa Kristy rehefa maniraka dia mazava tsara aloha zany ny mission izay hampanaovina antsika, ary misy tanjona mazava tsara hoe hoentina aty amiko. Ary eo anatin'izay iraka izay hampanaovina antsika izay koa dia efa fantany sady daholo hoe isy izao sy izao amin'ny toerana izay andehananareo. Ary izay ilay mahafinaritra be miaraka aminy, satria io Jesoa Kristy io dia mahafantatra ny zavatra rehetra. Efa hitany sady hoe misy biriky mifatotra ao rehefa tonga eo amin'io tanàna io nareo dia hoentinareo aty amiko ilay biriky. Io zany nahitantsika ravana fa rehefa miaraka amin'io Jesoa Kristy io ianao dia tsy ianao mihitsy ny tompon'ny fandaharana, tsy ianao ny tompon'ny programa, fa izy. Ary tadidio tsara fa mila mahay miaino azy tsara isika rehefa irahany, fa tsy tonga dia mandeha tsy irahana ny sasany na hoe mandeha dia manao arak'izay saim-patantsika fotsiny, fa tena misy mission mazava sy voafaritra tsara izay tiana hampanaovina antsika. Zany Jesoa Kristy io. Eo amin'ny andininy fahatelo dia indray izy manao hoe ary raha misy miteny aminareo dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy, ary dia hialy velany hoentina miaraka amin'izay izy. Zany koa dia mahafinaritra be satria i Jesoa Kristy tsy hoe mahalala ny ho avy fotsiny izy, fa fantany hatramin'ny mety olana izay mety hitranga amin'ny ho avy. Eo zany mety hoe raha natanteraka liraka nareo izy dia mety hisy olona nakana hoe atao inareo iny biriky iny. Dia lazao fotsiny izy manao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy, manolotra vahaolana izy. Ary zany no miaraka aminy. Rehefa miaraka amin'ny Jesoa anao tadidio fa fantany meloha daholo ny olana rehetrarehetra izay ho atrehanao. Ary izy koa tsy hoe mampahafantatra anao ny olana fotsiny dia izay, fa milaza aminao koa izy hoe izao ny fomba hialana amin'ny olana io. Ary zany mihitsy natonga anazy iteny manao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana dia nanome vahaolana izy, nefa Matio izy izao efa naharesy izao tontolo izao. Hoalan'ny olona rehetra nareo ny anarako, dia nefa nanome koa izy manao hoe fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Zay foana izy. Rehefa miaraka aminy ianao dia tadidio fa efa manana solution ny amin'ny problème izay ho atrehanao izy. Kanefa dia izao koa ny zavatra mahafinaritra aminy, tena manana fahefana izy, satria hoe teneny fotsiny hoe misy raharaha analan'ny tompo azy, tonga dia miaraka amin'izay izy ho alefany omeny anareo ilay izy. Zany hoe na dia teo azy ilay olana dia nianarany zany hoe misy ilavan'i Jesoa Kristy an'ity, misy ilavan'ny tompon'ity biriky ity, dia tonga ao izy dia ho avotsiny fotsiny io. Fahefana zany, tena misy fahefana zany ny fanononanao, zany hoe anaran'i Jesoa Kristy tompo zany amin'ny asa izay tanterahanao. Ary dia ampiasao zany ry havana, ahafahantsika mandrava ny olana sy ny sakatsakana rehetrarehetra, dia ampiasao ny anaran'i Jesoa Kristy fa tsy misy anarana ety ambany masoandro ahazahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesoa Kristy, fa dia manaiky ianao ny zavatra rehetrarehetra rehefa ampiasainao izay anaran'i Jesoa Kristy izay. Ary izay mahatonga antsika miteny hoe tena tsy misy tahaka azy. Manaraka dia ambarana io manao hoe andininy faefatra, izany no
dia tonga ozy izy mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe izany hoe Jesosy Kristy zany a dia tsy hoe ny ho avy fotsiny fantany fa fantany koa zany fa nisy mpaminany tany aloha tany ny teny dia io tenin'ny mpaminany io zany no ataony izay ahatanteraka azy dia raha i Jesosy Kristy ary ary havana manao zava-dehibe ny ahatanteraka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany maika moa fa izasenao ataovy izay ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika azo natao tsara mihitsy ny tonga dia niditra tao Jerosalema dia hoe tsy nanisyn'izany resaka zana-boriky sy ny tariny zany fa tonga dia hoe andao andeha amin'izao fotsiny fa manjary mahabe problème fa nataon'ilay izy mba ahatanteraka ny voasoratra fahatanterahany tenin'Andriamanitra ravan'io Jesosy Kristy io fahatanterahany faminaniana ary be dehibe ny faminaniana izay amanjatonjato taona ny taloha kanefa dia izy ny fahatanterahany eny fa na dia mijerytsika hatrany amin'ny Genesisy ary ka rehefa nambara i Abrahama manao hoe avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany dia efa Jesosy Kristy no ambara amin'izany taranak'i Abrahama izy ary izy ilay fitahina ho an'izao tontolo izao Jesosy ny fahatanterahany zavatra rehetra ka raha tianao izy zavatra ho tanteraka amin'ny fiainanao dia ao aminy no fahatanterahany zavatra rehetrarehetra dia izao koa nefa nambara ny 15 manao hoe lazao amin'ny ziona zanaka vavy indro ny mpanjakanao avy ho anao malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaky ny boriky miasa io ilay teny faminaniana izay nambarany Zakaria mpaminany dia io tanteraka tamin'ilay izy manambara koa zany ary fantatsika sady zany fa io Jesosy Kristy io zany dia mpanjaka ary nambarana io ziona zanaka vavy ny Israely ny jiosy ny tia nambara amin'izany ary rehefa namboana teo ambony azy fijaliana izy dia nisoratra teo manao hoe ity no mpanjaka ny jiosy dia io izy ny mpanjaka anareo mpanjaka izy tena mpanjaka izy zany kanefa dia zao mpanjaka malemy fanahy le hoe malemy fanahy dia entina ilazana le fahatsorany le simplicité izany hoe zana-boriky ny mba nitengenany tsy niseho amin'le hoe mahampanjaka ny mpanjaka azy dia tonga dia naneo le famirapiratana sy ny voninahitra ny antsika moa amin'izao fotoana izao ny mpanjaka na ny filoham-pirenena miaraka amina cortège be dehibe mihitsy izay vao mandeha ny fiara mitondra azy fa ny Jesosy Kristy na dia mpanjaka ny mpanjaka azy izy dia zana-boriky zany no nitengenany nefa dia tena anehoana zany mpanjaka tsotra ny Jesosy Kristy io ary zany mahatonga antsika afaka hiteny manao hoe afaka nihonina anatin'ny tokantranonao izy afaka nihonina anatin'ny fonao izy fa izy tsy mitady zavatra be izany fa rehefa zavatra tsotra dia efa mety aminy zay ny mampanjaka tsotra azy ary tena tsara ry havan'izany dia ny zavatra fahatelo manaraka an'izay koa nefa dia zao hoe ary dia nandeha izy ny mpianatra ka nanao arak'izay nandidiny Jesoa azy efa any amin'ny andininy fahaenina vao nandeha ny mpianatra fa manomboka amin'ny andininy voaloha faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy dia niaino ny Jesosy Kristy fotsiny aloha be dehibe le toromarika izay nambaran'i Jesosy Kristy mipetraha mihitsy aloha miaino azy fa taro tsara mihitsy aloha ny sitrapony izay ianao vao mandeha fa moramora kokoa anao ny manatanteraka ny mission izay ampanaoviny ianao raha ohatra ka azonao tsara ny zavatra tiany atao fa ndraindraytsika tonga dia miazakazaka fotsiny tsy mahalala kory izay zavatra ampanaovina antsika dia lasa manakorotana indrayntsika avy eo ny asan'Andriamanitra dia ohatr'izay koa dia nentin'ny mpianatra ny boriky sy ny zanany izy dia nataony teo ambony ny lambany ary Jesosy dia nitaingina azy eo amin'ny andininy fahafito nentina teo amin'ny Jesosy ilay izy dia nasiana lamba teo amboniny teny nitengenina ny Jesosy Kristy io ilay boriky io entina midiky zany fa fanomeza amboninahitra azy nasiana lamba zany teo ambonin'ilay izy Jesosy Kristy io dia tsy mba mitady zavatra hoe mamirapiratra sy zavatra tahaka an'izany fa ilay lamba fotsiny napetraka teo dia efa nety taminy ary zay no maha hoe mpanjaka tsara azy mpanjaka tsotra azy mpanjaka be fanetretena malemy fanahy mihitsy fa tena ny amin'izao tontolo izao moa ny mpanjaka dia karazana fiarafaran'izay tena tsara ny an'ny filoham-pirenena fa ny an'i Jesosy Kristy zany raha hitantsika eto hoe zavatra tena tsotra zany ny azy kanefa dia izy no filohan'ny filoham-pirenena rehetrarehetra manerina an'izao tontolo izao dia izany no zavatra hitantsika aminazy dia nampiasaina ilay boriky rehefa nentina teo aminy dia ny zavatra manaraka dia izao ary ny akabeazan'ny vahoaka ao izy dia namelatra ny lamba ny teny an-dalana ary ny sasany nanapakaratsaka-kazo dia nahany teny an-dalana koa izany asa raha hitantsika le sarina amin'ny hoe misy filoham-pirenena mandalo na ohatr'izany dia asiana tapis rouge andehanany
rehefa miala avy amin'ny fiaramanidina izy, miala avy amin'ny fiara izay mitondra azy izy. Ny an Jesosy Kristy tsy mba tahaka an'izany fa izay hitan'ny olona teo an-dalana teo amoron-dalana teo, ny lamban'ny olona ny navelatrany ny ratsakazo izay hitany tamin'ny hazo ny tapatapahany teo iny navelany dia iny nentiny nanandratana ilay mpanjakany, iny nentiny nankalazany an'ilay mpanjakany. Ary tsy nandahany izany mihitsy ny Jesosy Kristy, tsy nandahany izany mihitsy izy. Ianao koa averiko ihany ninona nananao, ninona everinao hoe kely sy tsinotsinona dia azonao hanomezana voninahitra azy zany fa tsy mba sarotiny amin'izany Jesosy Kristy. Mpanjaka modeste izy. Ary tsika rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia mila manana an'izany toe-tsaina zany hoe ny olona miaraka amiko, ny mpanjaka izay tompoko dia mpanjaka tsy mba tia rehare, tsy mba tia misekoseko na mieboebo fa tena tso-piaina. Ary mila manana an'izany fahatsorana zany koa tsika rehefa miaraka amin'ny ndriavana. Ny zavatra manaraka izay hitantsika koa nefa ny dia izao eo amin'ny 5 ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka ozy izy dia niantso hoe hosana ho an'ny zanaka Davida, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Izay le fitsaharana zay, izay le fankalazana zay mbola manamafy ny mahampanjaka azy satria hoe zanaka Davida, zanaka mpanjaka izy zany satria Davida zany dia mpanjakan'ny Israely. Ary avy amin'ny taranaka Davida dia mpanjaka, taranaka mpanjaka zany hoe taranaka Davida zany. Dia le hoe hosana ny dikany dia hoe vonjeo re, mpamonjy io Jesosy Kristy io, mpamonjy io ary mpanjaka io. Azonao atao mihitsy hoe izy ny mpanjaka ny fonao, izy ny mpanjaka ny tokantranonao, izy ny mpanjaka sy tompo ny fiainanao sady mpamonjy ianao. Dia afaka ny idera azy ianao ka iantso hoe vonjeo re, hosana, hosana. Dia avy amin'ny anaran'i Jehovah ozy izy, zany hoe tena fanomezana avy amin'Andriamanitra mihitsy ty Jesosy Kristy ty ho an'izao tontolo izao. Dia azonao atao tsara ny midera azy, mankalaza azy fa mandray ny fitsaharana izay asandratsika izy. Eo amin'ny 10 dia ambarany manao hoe ary noho nefa tafiditra tao Jerosalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao. Eo dia hitantsika fa ny fandalovan'i Jesosy Kristy zany, izay toerana andalovany dia tena miova ary misy fifaliana, misy orakoraka mahaliana ny olona ny hamantatra hoe iza moa zany Jesosy Kristy zany. Na dia efa nisy olona be dehibe aza rehefa nafantatra hoe avy amin'ny anaran'i Jehovah io, dia nisy olona be dehibe koa mbola tsy mahafantatra hoe iza moa zany Jesosy Kristy zany. Ary taddio zany fa tena na dia efa maro zany fiangonana mijoro sy mitsangana, mbola betsaka foana ny olona no tsy mahalala akory an'izany Jesosy Kristy zany. Ary anjarantsika ny mampahafantatra sy mizara amin'ireny olona ireny. Eo amin'ny 9 farany dia izy manao hoe ary ny vahoaka nilaza hoe izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilea. Tena mpaminany io ravana, kanefa dia mihoatra lavitra noho ny mpaminany koa aza rehefa jerevantsika ny soratra masina. Ary dia avy any Galilea ozy izy. Izay koa dia tsara marihana satria ny Jesosy Kristy izay ivavahantsika dia le Jesosy Kristy avy any Galilea, avy any Nazareta. Ary mila presizena tsara mihitsy zay rehefa miteniny azy fa tsy ambanimbaniana satria be dia be ny karazana Jesosy Kristy izay miforona sy mipoitra amin'izao fotoana izao. Misy ny Jesosy Kristy avy any Chine, misy ny avy any Amerika, misy ny Jesosy Kristy avy eto Madagasikara, milaza hoe misy izy. Fa ny antsika ny Jesosy Kristy izay ivavahana sy arahana dia Jesosy Kristy ilay avy any Nazareta. Ary azonao atao tsara mihitsy raha mandroaka demoni ianao dia tena miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mba ahafahana manavaka azy amin'ireo Kristy sandoka be dehibe izay efa misy amin'izao fotoana izao. Izany rehetrarehetra zany ny farafahakeliny azontsika raisina amin'io Luka Matio 12 manazava antsika ny amin'izany Jesosy Kristy zany. Ka dia io Jesosy Kristy io ihany anefa riavana, ilay nanolotra ny Ento ambony hazo fijaliana mba hamonjy ianao. Io Jesosy Kristy io ilay tianao amin'ny fitiavana tsy mety levona, io mpanjaka, io mpaminany, io ilay Andriamanitra izay ankehitriny taloha ary ho avy mahalala ny zavatra rehetra io ilay mahafantatra ny olana sy manana vahaolana amin'io avy io ilay Jesosy Kristy izay manetry tena io ilay mandondony mbaravarany fonao ary te hiditra ao anatin'ny fiainanao, te hanjaka, te ara-onina aminao izy ary tena manana fahatsorana izy ka afaka mihitsy hiara-hipetraka aminao na dia mavomavo sy tsotsotra ara ny fiainanao. Kanefa dia izao hoe mbola betsaka ny manda azy. Ary zany nahafantarantsika fa tena fatiantoka riavana, tena fatiantoka ny tsy fetezana hanaraka an' Jesosy sy apiditra azy ao anatin'ny fiainantsika. Mieritreritra ny hahavita tena mantsy ny olona fa alao ihany miaraka amin'ny tompo satria
eo anilany ihany no mahatsara antsika ary zany mahatonga antsika hanaraka azy satria tsara loatra io Jesoa Kristy io ary tsy misy tahaka azy. Raha mbola tsy nisafidy ianao, raha mbola tsy nametraka an'izany safidy zany hoe hanaraka an' Jesoa Kristy fa tena tiako zany mpanjaka zany, dia amin'ity an'io ty mbola azonao atao zany safidy zany fa mbola tsy tara, afaka nianaraka azy ianao. Ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny Jaona 4:4 fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary zay manaraka azy dia tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana. Hitondra anao amin'ny fiainana izy ary tena ho hitanao zany tena fiainana izany, ary tsy eto ihany fa na mbola miala eto koa azy dia mbola hitondra anao izy amin'ilay mandrakizay, araka ny ambarany amin'ny Jaona 4:4 manao hoe andeha dia hanamboatra fitoerana ho anareo ary akanareo indray dia any amin'izay toerako no hisy ianareo koa. Aza misalasala fa miandry ianao Jesoa Kristy ilay nambarantsika rehetrarehetra teo, tsy mbola miova ny heriny fa mbola izy izay ihany no mbola izy izay mitady ianao hatramin'izao. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.